ny fanontaniana napetraka ay de hoe reo le any amin'ny faritra tena sahirana de sahirana mihitsy amin'ny fametranan'reo le tontataratasy ilaina le any amin'ny oveka zany fa tokony mba misy zavatra andrasitinareo andraikitra tiana rosenia no tompona andraikitra voalohany tsy manana an'le fahefana feno de nanaiky moa izy ao fa jere zay ary efa misy olona responsable isaka ny zone zay navaliny faharoa momba ny ana manokana eto Antananarivo dia nitondra ny nga bâtonnier moa zay tatia anazavany izy rehetra hoe mba andaraka tsara ny procédure sy ny ino izy ny lalàna arak'izay atao fa ny tena zava-dehibe de hoe ny inclusivité tokony inclusive daholo zany nefa tsisy fanelikilihana de naiky moa zany izy am'zay an'izay zay inclusivité zay zany tsy eto amintsika ihany fa manerana an'izao tontolo zao mihitsy hoe mba tokony tsisy fanelikilihana na fanakatsakana